Manoloana ny resaka nandeha kosa tato ny amin'ny mety hirotsahan'i Pierrot Botozaza amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia nanamafy ny tenany fa tsy mbola tonga amin'izany aloha ny ankolafy Ravalomanana. Fanapakevitra goavana no niraisin'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana hoy izy ary tsy tokony amavainina toy ny ataon'ireo mpanao politika sasany izany. Fanazavana ary. Matone président Ravalomanana namoaka iny déclaration iny dia fantatsika fa mitargetra ny mouvance Ravalomanana hatramin'izay manome fatokisana any sadek hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola mametraka fa ny fatokisana amin'ny sadek ny mouvance Ravalomanana mba ahafahany Madagasikara miala amin'ilay situation misy azy zany hoe crise politique. Matoa misy déclaration iny no ny fanajana ny atoko vahaolana zay hoe proposé ny sadek ary tadidio fa matsary tompona ndraikitra izy namoaka zavatra ina ary fahendrena nanaovana iny ary tsy vitiny fahendrena fa ataoko hoe fitsondrovany noavin'ny Madagasikara nanaovana iny zavatra iny. Raha fa tonga zay fotoana zay ngamba zay vao resaka raha ohatra zany fa ny fahitako azy iny misy ty manana olo manga be dia be amin'ny mouvance Ravalomanana dia anjarany mieritreritra an'izany fa amin'izao fotoana izao fotsiny dia azo resahana fotsiny fa le raha ohatra misy fahendrena koa amin'ny ankolafy sasany dia tokony manao zavatra tahaka nataony président Ravalomanana satria fotoana angamba zao iresahana zavatra marina dia ozy ny tena vazaha hoe les paroles de juste est source de vie, les paroles des méchants cachent la violence.